Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana? Fantatrao ve fa harena ny fahalalana? Tsy amboadidy aho mon général dia mitady olona andray andraikitra izao fotoatsarotra diavin'ny firenena izao. No misy soa ho an'ny tandazana dia vela lohan'ny politika. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy. Miarahabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana mba fantatrao ve. Fandaharana izay anaovana fitaizana olo-pirenena eto amin'ny radio soa i Madagasikara. Ny lohahevitra izay hitondrantsika fanazavana amin'ity fandaharana ity dia ny hoe mba fantatrao ve hitantaran'ny Repoblika teto Madagasikara. Androany isika dia iresaka ny Repoblika voalohany sy ny Repoblika faharoa. Eto am-piandohana dia misy fanamariana vitsivitsy tsara hatao. Voalohany, ny tenako izay manolotra ny fandaharana dia mpitsabo fa tsy mpahay tantara, koa raha misy mpahay tantara nandinika manokana momba ny tantaran'ny Repoblika fahiny teto Madagasikara dia asaina tanandroa mba hifandray amin'ny tompon'andraikitry ny radio soa i Madagasikara mba hitondra fanazavana fanampiny na fanitsiana raha ilaina. Ny faharoa, ity fantarana ity dia natao ho an'ireo tanora fampahafantarana ny tantaram-pirenena ary natao hitanisana fotsiny ireo Repoblika ny fandimby. Ny fahatelo, tiana ihany koa ny manamarika fa mialohan'ny fanjanahantany dia vanim-potoana fahampanjaka no nisy teto Madagasikara. Ary farany, nandritra ny Repoblika efatra izay nifanesy teto amin'ny firenena dia nisy foana ny rafitra tetezamita izay nanome krizy politika, krizy ara-toekarena sy krizy ara-tsosialy ny verimberina. Izany hoe nisy krizy siklika hatrany teto amin'ny firenena. Ho hazavaintsika amin'ny manaraka ny antony anaovana ireo fanamarihana roa faran'ireo. Ny Repoblika voalohany dia ny Repoblika Malagasy izay nanana ny teny filamatra fahafahana, tanindrazana, fanosoana. Nanomboka tamin'ny 14 Oktobra 1857 ka hatramin'ny 30 Desambra 1877. Ny lalam-pandrenana voalohany dia nanan-kery nanomboka ny 7 Avrily 1857. Ny fanambarana ny fahaleovan-tena kosa dia ny 4 Jona 1700. Ny lalam-pandrenana voalohany dia nametraka ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doha olona. Ny voalohan'ny volana May 1700 no nivory ny anteny meram-pirenena ka nametraka ny fitokisany tamin'Andriamatoa Philibert Tsiranana ho filoham-pirenena voalohany teto Madagasikara. 12 taona no taona takina ahafahana mirotsaka ho filoham-pirenena ary 7 taona ny taom-piasany. Tamin'ny voalohany nanomboka ny volana Jolay 1700 ka hatramin'ny volana Oktobra 1700 dia 730 nisan'ny mpiambana vonjomaika tao amin'ny anteny meran-doha olona. Ny lalam-pandrenana dia namaritra ny taom-piasan'izy ireo ho 9 taona ary ny antsasaky ny mpiambana dia avaozina isaky ny 3 taona. Taorian'ny fifidianana loholona ny 2 Oktobra 1700 dia 450 no isan'ny loholona ka ny 2/3 zany hoe ny 430 dia nofidin'ireo organe provinciaux et communaux isa-paritany fa ny 20 kosa dia notendren'ny gouvernement. Marihana tsara fa ny gouvernement no nanendry azy ireo fa tsy ny filoham-pirenena.
nisy ihany koa ireo mpanolotsaina na ny CSI, Conseil supérieur des institutions. Ny datin'ny 13 Mey 2017 dia nanamarika ny tolon'ny mpianatra nitaky ny fanagasiana nahatonga ny fametraha-pialan'ny filoha Philibert Tsiranana ny 12 Oktobra 2017 ary nametrahana ny tetezamita miaramila zay notarihin'ny jeneraly Ramanatsoa Gabriel ny 12 Oktobra 2017 io ka hatramin'ny 5 Febroary 2017. Taorian'izay dia nisy ny directoire miaramila Vonjimaika na directoire militaire zay notarian'ny colonely Richard Ratsimandrava ny 5 Febroary 2017 ka hatramin'ny 12 Febroary 2017. Taorian'ny famonoana ny colonely Richard Ratsimandrava dia ny général Gilles Andriamahazo amin'ny maha manamboninahitra ambony indrindra azy tamin'ny tafika malagasy le plus haut gradé no nandray ny toerana maha filohan'ny comité national miaramila ny 12 Febroary 2017 ka hatramin'ny 15 Jiona 2017 zay nanendrena ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka ho filohan'ny filakevitra faratapon'ny tolom-pivotana ny 15 Jiona ka hatramin'ny 3 Desambra 2017 zay nahalany azy ho filoham-pirenena taorian'ny fitsapakevim-bahoaka na ny référendum. Nandritra ireo fotoanan'ny tetezamita ireo dia nahantona ny anteny mirepirenena sy ny anteny mirandoholona fa nosoloina n'ireo mpanolotsaina ho an'ny fampandrosoana na ny Conseil national populaire pour le développement CNPD zay nahitana mpikambana 220. Ny republika faharoa kosa dia ny Republika Demokratika Malagasy nafoizana tamin'ny hoe RDM ary nanana ny teny filamatra hoe tanindrazana tolom-piavotana fahafahana. Zany hoe notazomina ny tanindrazana sy fahafahana fa nosoloina tolom-piavotana kosa ny fandrosoana. Ny Republika faharoa dia nanomboka ny 3 Desambra 2017 ka hatramin'ny 12 Septambra 2017. Nijanona ho 12 taona ny taona takina mba ahafahana mirotsaka ho filoham-pirenena ary 7 taona ny tao-piasany. Nofoanana tao anatin'ny lalam-pandrena ny anteny mirandoholona fa nisy kosa ny mpanolotsaina zay natsoina hoe komity faratampon'ny tolom-pivotana na ny CSR, Conseil supérieur de la révolution, sy ny komity miaramila ho an'ny fampandrosoana ny CMD, Conseil militaire pour le développement. Ny mpikambana tamin'io komity faratampon'ny tolom-pivotana io dia nahitana mpikambana tamin'ireo antoko politika nisy tamin'izany fotoana zany toy ny Arema, ny Monima, ny Vonjiray tsy mivaky, ny AKFM KDRSM, ny VSM, ny UDKM, ny MFM MFT sy ny sisa zay nijanona ho filan-kevitra ihany. Fa nisy ny anteny miram-pirenena etim-bahoaka na ny Assemblée nationale populaire izay nofidina isam-paritany. Izy ireo no nanao ny asan'ny anteny miram-pirenena araka nefa nolazaina tamin'ny fandaharana teo aloha. Ny filoha Didier Ratsiraka dia nitondra ny firenena nanomboka ny taona 577 ka hatramin'ny taona 177 rehefa nametra-pialana taorian'ny hetsika an-dalambe zay nataon'ny Herovelona. Taorian'ny mandat 7 taona voalohany nanomboka ny taona 577 sy ny mandat 7 taona faharoa nanomboka ny taona 227 dia mbola voafidy izy tamin'ny taona 727 fa tsy nahavita ny mandat fahatelo hatramin'ny farany. Raha fitina zany voalaza teo dia 30 taona taorian'ny nazahoan'ny fahaleovan-tena dia Republika roa
nahitana tezamita maromaro no nifandimby teto Madagasikara ary mbola nitohy hatrany ny fisian'ireo fotoana ny tetezamita ireo taty aoriana. Dia zay sy zay no azo ambara mahakasika ny tantaran'ny repoblika voalohany sy faharoa ka misaotranao naharitra ny eno hatramin'ny farany averina indray fa raha misy manampahaizana manokana mahalala ny tantaran'ny repoblika mifandimby teto Madagasikara dia asaina tanandroa mba hifandray amin'ny tompona andraikitry ny radio soa i Madagasikara mba hitondra fanazavana fanampiny na fanitsiana raha ilaina. Mirary fahasalamana ary manasanao sady anaraka ny fandaharana manaraka momba ny tantaran'ny repoblika fahatelo sy fahaefatra. Veloma tompo. Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana? Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana? Tsy amboadidy mon général dia mitady olona andray andraikitra izao fotoatsarotra diavy firenena izao. No ny soa ho an'ny tandazana dia vela alohan'ny politika. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.